avec. Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Un vrai pro, c'est quelqu'un qui change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Manoltranao ny vaovao. Salama tompoko. Tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza. Voanja fiafy. Manoltranao ny vaovao. Poisson vaovao mampatanjaka. Broxa ihany. Manoltranao ny vaovao. Tompona ndraikitra sy adomikotrika amin'ilay raharaha Boeing 777 ihany Rajoelina sy ny Prime Ministre ho ny filohany antoko malagasy miara-miainga manoloana ny filazana fa tsy nampahafantarina ny zava-misy tamin'ny raharaha Itsay sy Rajoelina. Tsy ho vita amin'ny fanesorana minisitra ny fitaterana io raharaha Boeing 777 misy 5 io ho ny solombavam-bahoaka amin'ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika amin'ny Betioka Atsimo no sady mpitondra teny-levitra ny voavonana firaisan-kina Rabendrina Jean-Jacques ny vahiny tao amin'ny vaovao-nikolo. Ity trango ity izay ahinana mafy ny sazy indrindra ny ara ekônomika ho an'ny firenena. Takina ny famoahana rehetra voasambotra noho ny fanoherana nitetika Sabas Toliara ho ny cellule de crise diovy Madagasikara. Tsy ekena ihany koa ny fanaovana raha matahora ny mpanao gazety eo am-panatanterahana ny asa noho ny fanazavana. Tsy mbola nandrene sambavao ny mahakasika ireo mpanjony tela tsy hita nanomboka ny 9 Jolay rehefa nanjony tsy lavitra ny sisin-dranomasina atsimo ny tanàna ny Toamasina. Manao antsoava amin'ny fanomezam-baovao manoloan'izay ny fianakavian'izy ireo. Anovelany nahazo fanairana isina tsunami avokoa androany ireo nosy firenena maromaro amin'ny ranomasimbe Pasifika noho ny fisian'ilay horohorontany hananana magnitude 7.0 tandy amin'ny péninsule russe ny antsiprian'izay. Migadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba tomboky lasy tombovavy manasa anao ihany koa anaraka ny antsiprian'izany avy hatrany mahakasika an'ireo fiaramanidina mitondra laram-pamantarana malagasy any Iran amin'izao fotoana izao no anomboantsika ny fiarahana tompona ndraikitra ary adomikotrika ilay raharaha Boeing 777 ihany Rajoelina sy ny Prime Ministre ho ny filohany antoko malagasy miara-miainga manoloana ny filazana Itsay Christian Androany fa tsy nampahafantarina velivela ny zava-misy tamin'ny raharaha ny tenany sy Andry Rajoelina. Fialana ndraikitra toy ny mahazatra io ho ny fanazavany ary maro ihany koa ny tokony hametra-pahalalana ao anatin'ity raharaha ity. Entsora Soary Malala. Na ny filoha na izao amin'ny mahalehibe ny gouvernementay tsy nampahafantarina velively ny zava-misy marina tamin'ity raharaha ity ho ny Prime Ministre Itsay Christian Androany mahakasika ny raharaha Boeing 777. Voalohany indrindra mety tsy mahalala ny zava-misy marina eto amin'ny firenena ny mpitondra izay tsy tokony tantana ny firenena na fialana ndraikitra toy ny mahazatra ho ny filohany antoko malagasy miara-miainga manoloana io teniny Itsay Christian io tompona ndraikitra ary adomikotrika an'ity raharaha ity ny fanjakana raha ny fanazavany. Directeur de cabinet ny filoham-pirenena no tratra amin'ny kolokolo avolenta dia milaza fa tsy mahafantatra ny filoham-pirenena torak'izay koa ny raharaha ny Boeing 777 izay milaza fa tsy mahalala ny filoham-pirenena sy ny Prime Ministre. Mazava ho azy zany fa voalohany indrindra na izy tsy mahalala ny zava-misy eto amin'ny firenena mihitsy zany dia tsy tokony hitatana firenena na fialana ndraiky totra ny mahazatra ary aoriana kely eo dia mety mbola ho ampiny ihany koa hoe tsy fantany hoe mahantra ny malagasy izay fanlazainy ihany teo aloha teo. Fantarintsika tsara fa na fiarakodia hovidinina ministera arany dia tsy maintsy mandalo fankatoavana andriamatoa Prime Ministre sy ny filohan'ny Republika fa roplanina anakidimy izay hiditra eto Madagasikara ve dia tsy hafantatra zareo. Mampiahy azy zany fitantanana ny raharaha-mpanjakana ary mazava zany fa tsy voafehan'ny zareo tsony ny fitantanana ny Madagasikara. Tompona ndraikitra ary isan'ny atodomikotrika an'ireny ny filoham-pirenena sy ny Prime Ministre
betsika ireo tompona andraikitra tokony ametra-pialana raha ity raha ity no jerena voalohany amin'izany ny prime ministre tsy Christian amin'ny mahalehibe ny fitantanana ny raharaham-panjakana azy hoy ny nambarany ka ny filazana fa tsy mahafantatra ny zava-misy marina ny tenany dia midika izany fa tsy mahavoafeny raharaham-panjakana raha indraraha iny no jerena dia mazava ho azy betsaka ireo tompona andraikitra tokony ametra-pialana ny voalohany amin'izany dia andriamatoa prime ministre satria izy no lehibean'ny administration izy no lehibean'ny fitantanana ny raharaham-panjakana ka ny filazany fa tsy mahafantatra izy dia malaza fa tsy mahavoafeha ny raharaham-panjakana izy torak'izay ihany koa ireo tompona andraikitra rehetrarehetra fa aza adino ihany koa fa ny tena zavatra hita dia rehefa tsy mahakasika ny filoham-pirenena sy ny prime ministre dia adinodinoana ary avela amin'ny toerany ireo tompona andraikitra fa hitantsika ireny dimapolo mahery ny malagasy maty tamin'ireny fanampoizina anara-tsakafo reny amanjato no maty tany Kongo fa ireo ministra tompona andraikitra amin'izany dia mbola mipetraka eo amin'ny toerany daholo ka ny prime ministre sy ny filoham-pirenena dia manao vaindrala tsy marary ireo fa ny fiarovany tenany sy ny sezany ihany no mahamaky azy tsy hoe rehefa metimety ny atao dia mieboebo eraky ny tanàna fa rehefa misy olana tahaka izao tsy mahalala manao izay tokony atao araky ny fanazavana trany marina no totosaina androany fa mindra-pitantanana teo amin'ny prime ministre tsy Christian sy ny ministra ny fitanterana teo aloha Ramonjavelo Valerie nilaza fa efa nangataka fiarahamiasa amin'ny FBI ary Interpol ny fitondrana ho famotorana ny tsy fikarohana ireo tena ado sy mpandray anjara tamin'ny tirara ity ao anatin'izay raharaha izay hatrany tsy ampy ny fanalana ministra ny fitaterana tamin'ny toerany manoloana ny raharaha fanomezana lara-pamantarana ny tsokosoko ireo boina miisa 5 ho ny filohany antoko Anjomara sy Rivobaovao na ny ARB tamin'ity androany ity aiza ny mpiasa ao amin'ny ACM na ny aviation civile de Madagascar ireo talesy ireo sekretera général samihafa izay ihany koa no ampanome baiko eo anatrian'izay ny raharaha goavana toy ireny izay azo antoka fa tsy ho vita ministra ny fitaterana samirery ho ny fanazavany andao arahantsika ny Cyprien zay tsy tokony isy alailany fa samy tompona antoka tamin'ny raharaha fanomezana lara-pamantarana tsokosoko ireo boina iranianina misy 5 avokoa na ny ministra ny fitaterana izay nesorina tamin'ny toerany na ny aveo anivo ny aviation civile de Madagascar na ny mpitondra fanjakana sy ny lehibe ny gouvernemanta ho ny filohany antoko Anjomara sy Rivobaovao raha obelina andry tamin'ity androany ity ny fanifisorana ny ministra ny fitaterana tamin'ny toerany izay tsy ampy raha ny alaliny ireny fandikan-dalàna goavana nataony fanjakana malagasy ireny aiza ireo tompona andraikitra isantsokajiny eo anivony ACM iza no mpanome baiko ny ministra ny fitaterana ny raharaha goavana tahaka ireny izay azo antoka fa tsy maintsy misy baiko avy any ambony raha ny fanazavana ianao zany tenen'ny ministra fotsiny hoe meo instruction ny sareo fa mila certificat d'immatriculation provisoire mandeha makaria dia iny zany ianao fa manome dia manao sini nefa ianao mianatra an'le asa dia mahay an'le asa dia gabeziny zany neto hoe sa corruption zany sa trafic d'influence sa inona ny antsona an'izany dia any amin'ny enquête aloha dia mamaly an'io dia mazava tsara nidoky an'izany aminay tsy ampony fanalana ny ministre ny transport misy réseau ao misy directeur any amin'ny ACM any misy chef de service any misy DG any misy PCA ao misy SG ny transport ao mahafantatra daholo ireny olo ireny fa mifanontaniana lehibe koa anatin'izay rehetrarehetra zay na zay réseau zay ary iza ny manome baiko ministre ny transport fa sarotra aminay ihany ny ino hoe mitaoko ministre dia initiative an'ity nefa zavatra lehibe ohatry zany resaka roplanina teto nanafanakatonana tamin'ny 2020 ary dia hoe inona dia ny président de république no manapa-kevitra amin'izany fa tsisy samandray andraikitra mihitsy zany ka mampametra-panontaniana zay tsy mino mihitsy ny hoe teo amin'ny ministre ny transport dia ny asa dia nandratra mankeka taty ambany taty nazo baiko hoe ty ameo fotsiny amin'izao na ty omeo fotsiny amin'izao aviation civile ny resahantsika eto raha ny endriky ny zava-misy amin'izao fotoana tsy hijanona amin'ny fanalana sy fialan'ny ministra ny fitaterana tamin'ny toerany iny ihany ity raharaha mamoetra natao ny fanjakana malagasy ity fa efa mandeha ny fanadihadiana iraisam-pirenena amin'izao fotoana ho hiatrany aveo anivo ny antoko ARB efa menga ny anketany international any ary tena misandrahaka mafy be le izy fa mbola tsy tapitra io tsy hoe nesorina ministre ny transport dia mijanona eo fa mbola misy zavatra hafa ary misy réseau io reny zao hitantsika hoe identifier le véritable propriétaire fa re olona efa nga entreprise na exportation ianao dia manana dia miditra aviation ianao dia pour un capital de 2 millions d'ariary ve dia hoe misy licence d'exploitation rehefa okena licence d'exploitation zay vao afaka manafatra importation na roplaniny dia misy étude financière any hita daholo ny vola fandehany ny vola amin'io arotsaka any amin'ny compte national mandeha virement bancaire
dia zay ny ACM vao mandefa inspecteur makany Chine araka ny teny ministre iza zany ny pays an'izay hitanao ny véritable propriétaire hita vo any amin'ny dossier voalohany zany dia fantatra hoe iara-kotona rabe ty zavatra ty fa be da be ny resaka fantatra fa tsy afaka tenenina fotsiny fa zay nataoko hoe tsy aza hitreretina hoe olona mena fotsim-bary sy mena jirona koa zahay fa betsaka manampaizana momba an'io raharaha io ankilany tsy misy fanjakana eto Madagasikara raha ny valiteny avy amin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny hoy koa sy Rakoto Vaorivo filohan'ny antoko HVM lasa samy manao izay tiany atao ireo olona ambony ao amin'ny fitondrana ka tsy misy intsony ny fifampifehezana ao raha izao toe-java-misy izao raha zany ny valiteny dia hoe tsisy fanjakana zany mety tsy dia fiteny loatra zany matompona andraikitra mety tsy acteur ianao fa tompona andraikitra ianao raha voateniko izay dia ozy aho hoe ratsikaritra reo dia nanoteniny ministra teo aloha zany ilazantsika azy hoe anisany mavinavina plan stratégique ijerevana ny anarenana indray ny ary Madagasikara noho nanaovana fifandraisana tamin'ny orinasa hafahafa iny mieritreritra zany ministère transport zay tena andraikiny zany eo no miditra amin'izay hoe raha zany plan de redressement na orinasa mpanjakana lehibe eo amin'ny sehatra fivezivezena amin'ny resaka avion sy ny sisy zany tsy maintsy mandalo zany any amin'ny conseil de gouvernement dia ampiakarina zany conseil de ministre izao plan de redressement ny Jirama dia nandalo tany mana problème knaps satria société d'état ireny fa tsy an'olona manokana akory tsy an'le ministre akory io fa raha zay zany fomba fitondrana hoe samy manana ny azy io dia ozy alazaiko hoe tany tsisy fanjakana zany eto anisany manahirana eto amin'ny firenena ny fifaniliana andraikitra ho etrany ny fanehoan-kevitra ireto mpanao politika ireto vao maika pitikiso sy anaratsindrika ny Madagasikara ity trangana hosoka goavana natao ny fanjakana malagasy ity ireo solombavim-bahoaka raha manao ny asany araka ny tokony ho izy izay azo antoka fa izy zavatra ivoaka eo raha ny fanehoan-kevitra trany fa fapony Amerikanina avera ministra ny fitaterana ihany no nesorina tamin'ny toerany manoloana ny raharaha boinina misa 5 nomena ny lara-pamantarana jokosoko teto Madagasikara hoy maître Touk Ramilson ny Amerikanina izay tsy ahivina fa isan'ny firenena mandrara ny fivarotana na fanondranana karazan'entana voafaritra mazava makany Iran ka azo antoka fa tsy hafaly velively ny Amerikanina zany hoy ny fanazavana netiny tamin'ity andro anty Daniela Minoarsono mitaritra ny Antsiprian zay tsy hafaly ny Amerikanina velively ny firaisan'ny fanjakana malagasy tsy kombakomba tamin'ny iranianina malona ireny boinina misa 5 nomena lara-pamantarana jokosoko teto Madagasikara ireny hoy maître Ramilson Touk tamin'ity androany ity ny mety ho toy nyity raharaha ity sy ny mety ho vokany ho an'ny firenena izay mbola mampamendram-panontaniana amin'izao fotoana ho vita sy ravina amin'ny fanesorana ministry ny fitaterana teo iny ve sa mety hanao ahoana zao tsy maintsy tsaroantsika malagasy ny firenena Amerikanina no mandrara zany hoe manao embargo fivarotana na fanondranana karazana entana voafaritra mazava makany Iran anisan'izany fiaramanidina vita Amerikanina anisan'izany Boeing zany hoe akoatran'le hoe nisy tsy nety ve nataon'ny ministra teto amin'ny fitondrana malagasy fantaninany ny Amerikanina zany tsy faly amin'io hoe iza ilay firenena na farafaratsany na namora na ny fananao fananina mihitsy ny varotra entana voarara any amin'ny iranianina dia mifanontaniana mipetraka zany dia zao ho afa-po ve ny Amerikanina amin'ny hoe ministra ihany ny tompony andraikitra amin'iny dia ministra ihany no asorina sa ve izy fetraikany hafa ho an'io fitondram-panjakana io na ho an'ny firenena malagasy tsy tokony atao ambany zavatra mbola manana ny tanjany tanteraka ny Amerikanina maneran-tany fa ihany koa eto Madagasikara ho hiatrany ny fanazavana na tiatsika na tsy tiatsika matanjaka ny firenena Amerikanina maneran-tany anisan'izany eto Madagasikara tantara fohy kely fotsiny no mampatsiahivoko tamin'ny 11 septembre 2001 nitarofany Al-Qaïda sy Ben Laden bomba tanàna maro tany États-Unis anisan'izany tao New York 13 septembre 2001 filoham-pirenena malagasy tamin'izany andro zany tompokola amiral Didier Ratsiraka ny teny hoe kakerin'ny ambokely tiny ny Amerikanina izy ihany no nampiofana sy nanomana ny Ben Laden io ka zao tsika tedaviny tsetra azy nefa izy kakerin'ny ambokely tiny rehefa nanandra tena ho filoham-pirenena i Marc Ravalomanana tamin'ny 2004 dia ny Amerikanina ny voalohany na anisan'ny voalohany nankatoa an'izany filoha Ravalomanana zany
tadidio tsara zany fa misy lanjany zany ny fihetsika ataon'ny Amerikanina aty amina firenena ohatra amin'ny Madagasikara. Ankoatra ny fampiarana ilay ampatsiranana fitombefapolo-isanjato izay ho alain'ny Amerikanina amin'ireo entana avy eto Madagasikara miditra ny toerana. Ho mafy ny sazy ho azy ny Madagasikara manoloana izao toetra raha izao hiatran'ny fanazavana. Ny fanesorana ministry ny fitaterana teo amin'ny toerana izay inona tsy afapo ny Amerikanina ka andrasana treto izay mety ho fihetsiky ny Amerikanina. Maloana ity trangana osoka goavana natao ny fanjakana malagasy ity. Toindra Boeing 777 miisa 5 mitondra lara-pamantarana malagasy any Iran amin'izao fotoana izao. Manabahiny ny sampana fampilalam-baovao amin'ity ality dia tsy iza fandriamatora Bendrina Jean-Jacques solombavam-bahoaka Madagasikara. Voafidy tao amin'ny distrika amin'ny Betoky Atsimo no sady mpitondra teny lefitra ny vovonana firaisan-kina ihany koa. Miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampilalam-baovao. Raha ny voaray farany mahakasika an'izay raharaha triple 7 zay ny esorina tamin'ny toerana minisitry ny fitaterana raha ny didim-panjakana ny voaka omaly ary tanterahana tamin'ity androany ity ihany koa ny ataontsika hoe fifamindram-pitantanana na ny fifamindram-pahefana teo amin'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta sy ny ataontsika hoe ny ministra ny voaka moa zany tao anatin'izay raharaha zay. Andriamatora Bendrina Jean-Jacques manahoana amin'ny akabeny ny fahitanao an'ity raharaha Boeing 777 miisa 5 ity. Miarabanao Andriamato Yves Richard sy ny mpanaraka ny mpiray-tanindrazana manaraka n'izao fampalalam-baovao zao n'izao takarivo zao. Zavadoza tsy miambahamba hiteny hoe zavadoza ho an'ny firenena satria tanindondozy tsika fatatsika ny contexte global na ny géopolitique international zay misy amin'izao fotoana zao eo amin'ireo firenena mpifanandrina amin'izao fotoana zao ngamba tsy ho tanisaiko izy ireo. Ary fatatsika inona ny mety ho vokatra zay raha ohatra ka misy ny fandraisana fanapahan-kevitra tsy mifanentana amin'ny zava-misy ka pays sous embargo ny anankiray anisany hoe première puissance tsika hitsofoka eo anelan'elan'izay tsy azo tsika visavisaina ny mety ho vokatra zany fa engany ho diso ny fieritreretako. Ny sorona ny ministra izy ianao io lay solution petatoko ataony fitondram-panjakana satria mieritreritra ny fitondram-panjakana satria naotany fahombiazana io hatreto aloha dia hoe rehefa misy ny zavatra toy izao dia tsy maintsy misy foana ny bouc émissaire zay eritreretina za tsy miaro ilay ministra fa izy tenany no afaka hiaro ny tenany fa misy foana ny bouc émissaire satria mieritreritra natao anatiny na tsy tao anatiny tsy fantatro fa mieritreritra ny fitondram-panjakana hoe rehefa manaisotra n'ilay ministra dia mety hitehaka zany ny vahoaka sy ny mpiray-tanindrazana hoe io tokoa fa nandray andraikitra Andriamato filoha sy ny prime ministre fa nesorony tokoa ilay ministra nanao n'ilay zavatra tsy mety. Ny zavatra izingiziniko ary tsy azo eritreretina nefany tsy azo tsika eritreretina mihitsy Andriamato Yves Richard ny hoe tsy mahafantatra an'io zavatra io ny filoham-pirenena sy ny prime ministre. Zany hoe tsy maintsy misy diatanan'ny filohan'ny republika sy ny prime ministre ave zany eo anatin'ilay raharaha. Ninona olazaina dia izingiziniko satria zao raha ohatra hoe raisitsika ny version raisitsika hoe marina ny version na ny an'ny ACM zay milaza fa hoe baiko nomeny ministra na ny an'ny ministra nilaza hoe saika ho vidiny Madagasikara ireo roplanina ireo nisan'izay resaka zay ry zareo ihany no milaza an'izay dia raha ny situation misy any ary Madagasikara amin'izao ve dia azotsika eritreretina fa hoe mbola havidy roplanina ray zay faharoa manaraka an'izay acquisitionna roplanina 10 be zao 777 gros porteur ireo tsy au niveau na ministra no midécider an'izany fa aza dia abadona loatra ny malagasy aza dia heverinareo hoe tsisy mahay ninona ny mpiray-tanindrazana rehetra ka amiko tsy mitombona ny fanazavana hoe tsy mahafantatra an'io ny fitondram-panjakana. Ahoana ny asahina Andriamatora Bendrina Jean-Jacques androany miresaka fa tsy au niveau na ministra no midécider an'izany. Manahoana ny kisary mandritra ny ohatra hoe efa ministra ianao amina resaka décision plutôt délicate salan'izao eo ihany koa ianareo isan'ny nandray anjara mavitrika tamin'ny resaka fampelezan-kevitra ny resaka roplanina ao anatin'izany. Manahoana ny fandehan'ny zavatra rehetra ao anatin'izay. Voalohany indrindra mahakasika ny hoe fividianana roplanina zany araka ny fanaovan'ilazana teo ambanitry tena no ilazana hoe efa ministra membre ny gouvernemanta zavatra tsy maintsy dinina eo anivony conseil de ministre zany zay aloha zay fanapahan-kevitra satria lay firenena mihitsy angeno angazio satria
tsy zavatra anankiray na roa zavatra maivamaivany zany fa hoe amina milliard d'ariary betaka amina million plusieurs millions de dollars na d'euros no hividiananao ny firenena ary matetiky reny ange miengagé ny firenena tsy vidinao eo no eo reny de hoe paye cash fa mbola miengagé ny firenena ao anatin'ny 5 taona 8 taona sy ny sisa ary tsy ho ny ministre mihitsy no mandray an'izany fanapahan-kevitra zany fa tsy maintsy hoentina eo anivony conseil de ministre indraindray ara tokony mandalo any amin'ny antemiera pirenena zay no tsy inoko hoe tsy ao courant io zavatra io I andriamatofo filopirenena satria mbola veriko ihany ny ministre ny teny hoe saika hividy ny europlan io ny compagnie air Madagascar raha izay faharoa manaraka an'izay zay dia anisany nanao fampelezan-kevitra ny tety faritra nanao ny miavatoro nanao ny fampelezan-kevitra fiaingana hélicoptère anankiray ara fiainga avy amina district ray findra amina district ray zahay tsy mahazo miainga raha tsy toromarika avy ety amin'ny Foibe nefa hélico zany tam'zany ary efatra moa ny hélico saika nampiasainay ny anankitelo mo efa tafiditra zay tsy mora nampidirana azy le anankiray tokony hiditra farany tsy tafiditra mihitsy satria baiko avy ety amin'ny Foibe no laza hoe tsy azo ampidirana tsy azo ampiasaina eny hatramin'ny mpanamory ara voageja sy nogadraina tao mahajanga mandra-pahavitany campagne baiko avy ety amin'ny Foibe zany ka vao maika moa aeroplanina 10 andriamatoa Ivrisara tsy mino ary tsy resy lahatra fa hoe tsy mahafantatra ny mahakasika an'io ny mpitondra Foibe manana rafi-pitsarana samihafa Madagasikara amin'izao fotoan'izao eo anatrihan'ilay raharaha marina maninona no tsy mihetsika raha toka hoe misy ny ataontsika hoe zavatra mampiay ao anatin'ity raharaha triple 7 andriamatoa sy olombavamboaka manontany tena ohatran'ny malagasy rehetrarehetra koa hoe aizany bianco aizany samfinina ny rafi-pitsarana maro samihafa zay napetraka eto amintsika satria zareo nge afaka manao afaka tonga de hoe mandray andraikitra autosaisine hanao an'izay fanadihadiny zay farafaratsiny aloha satria azo tsikeritriretina ve raha ohatra ka hoe ny rairay amin'ny mpanohitra no namofopofona zavatra ohatran'izany angamba efa tsy fantatsika ihany hoe inona ny zavatra efa nanjo azy kanefa etoko ny rafi-pitsarana mialatsina tsy micommenté décision de justice avety fa hoe andraikitry ny satria androm-panjakana ihany koa ny fahefam-pitsarana eto amintsika za de mialatsiny fa tokony mba mihetsika ry zareo satria hitatsika zany hoe reny ny zavatra nazo an'ilay hoe taleny kabinetra ny filoham-pirenena tratratany Londres modeto tsisy aya de ohatran'izay koa very ny volongambolamena tetsy amin'ny ministère ny énergie ministère ny minina zafady tsisy arakaraka sy ny sisa de atao reny ny zavatra ny seho indrisy ny empoisonnement sy ny sisa de mbola tsisy resaka mihitsy iza ny tompony andraikitra iza ny nahatonga zao zany kanefany iza ary no antenainy vahoaka eto amin'ity fireneny ity raha ohatra ka hilaza ny filoham-pirenena hilaza ny prime ministre fa hoe tsy mahalala ary raha tsy efa voaresa mandeha resa be ao amin'ny réseaux sociaux ny zavatra rehetra zava-doza eto amin'ny firenena hoe reny any zavatra ny seho-tany kongo ny faty olona kararana tamin'ny empoisonnement sy ny sisa andriamatora bendrina zonzaka farany amaranantsika andresadresaka ho any androany hitatsika ny fisamborana olona misa enina tany benetsy ao anatin'ny resaka raharaha base toliara amin'izao fotoan'izao manahoana ny réaction anao eo anatrian'izay ataoko hoe malahelo mitezitra angambany satria voalohany indrindra matory olona reo mitsangana tsy voazonge ny projet natao teto Madagasikara efa maninona ny hoe raisiny malagasy efa matory olona reo mitsangana de fatany ny loza mitatao ary fatany fa hoe tsy marina ny filazana hoe fandrosony io hoe asy io hoe sy ny sisa satria efa niresako kely ihany zay hitatsika ny Fort Dauphin hitatsika ny Tamatavy de manahoana moa ny famirapiratra na hoe fahitavan'ireo tanora sy ny olona any amin'ny faritra an'ilay asa raha izay fa faharoa manaraka an'izay rehefa lany haika ny fanjakana de ampiady vahoaka ny zavatra ka tandondoza eny zara nahita hoe ary naheny koa satria misy namana miantso avy any hoe na mpanao gazety namanareo tsy fantako moa izay na efa nivotsorana na mbola voatazona dia fisamborana satria tsy tia nahaseho raha ohatra ka tsy nanana ihany fanjakana ary fa tena hoe andro masom-pokon'olo le mijoro io le hoe le voromahery fa maninona ny tsy avela ary asehon'ny mpanao gazety ary tsy zarandry zareo ary hoe misy mpanao gazety mandeha any de iny mpanao gazety mitatra hoe tena andro masom-pokon'olona tokoa tena tiany base tuliara tokoa le fokon'olona fa matoa zany afeniny iny ka samborina le mpanao gazety
zavatra ampiasainy omem-bola reo olona reo karamaina reo olona reo zany mba hifanohitra am'ireo fokon'olona maro anisa zay tsy porany base tulaire ka ataoko hoe mampalahelo raha ohatra hoe fanjakana no hampiady vahoaka toy izany fantaniko farany raha miziriziry amin'io mode opératoirean'io ilay fitondram-panjakana mety manahoana ny zava-mitranga mikasika ao anatin'ny tiraraha base toliary tia ny fiainam-ponina sy ny maro hafa ianao miresaka fa manangasanga ny ataontsika hoe fifandonany samy malagasy ao anatrehan'izay ny ahiko engany mba tsy ho tonga am'izay fa ny ahiko raha ohatra ka humesiste amin'io fanjakana dia mety hoe afara amin'ny raha mandrika fa ty olona hikararana dia zay ve ny tiana ny efa niseho ara tsy hitatsika ny anaovana azy a ka vao maika moa mbola hampina ihany koa ka mba manao antsoavo ihany hoe mba henoy ny feon'ny olona mba henoy ny fitarainany malagasy tsy vitan'io ihany ara ny any tulaire ihany fa betsaka koa reo olona mahita amin'ny vaovao zay alefanareo amin'ny televisionna ny olona roana amin'ny tany ny sinisisa mba okare mba eto amin'ny tanyntsika isika eto Madagasikara itsika alaony malagasy mba hanjaka sy hianoka ny vokatry ny tany hianoka ny tany zay navelany razambe amintsika agasitrahana fenenao Andriamatora Bendrina Jean-Jacques nitondra ny fomba fijerinao tao anatin'izay raharaha triple 7 sy ny raharaha base toliary zay iverenantsika ny makasika an'izay raharaha base toliary zay rehefa avy eo fisan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'izao aly zao mikasika ny raharaha Ambohimalaza manokana nampidirina amponja vonjimaika eny an-Tamora amin'izao fotoan'izao raha ny fanazavana nomeny toy ny mpampanola lany eo anivony fitsarana ifeno asy ilay tompony tsingeritaona na aterana na tonga nireny famoizana ain'olona maro teny Ambohimalaza reny sy ny reniny horizantsika ho tanterina ato anatin'ny fampalalam-baovao ihany makasika an'izay rehefa avy eo fa zay ihany koa no antsika misety vetivety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay ary Moto 5 ianao ary aloha tsikelikely miaraka amin'ny fanamorana fandoavam-bola vente à crédit mirindry ao amin'ny magasin Cosmos irery ihany 5 la route vous appartient. Ankafizo hatrany ny vokatra Star e jifa ho amin'ny vidiny tena mirary ny Caprice sy ny Woko 400 ariary monja ny tavoahangy vera kely 300 ariary kosa ny lehibe ny tavoahangy plastika kosa 200 ariary ny kely ary 570 ariary fotsiny ny lehibe dia izao takio amin'ny vidiny tena izy eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Midea, numéro 1 mondial en électroménager. Plusieurs milliers d'utilisateurs dans le monde font déjà confiance à Midea. Pourquoi pas vous? Vous recherchez le luxe, la technologie de pointe, l'innovation et surtout un prix très abordable? Midea, c'est la modernité, l'innovation et le luxe à un prix défiant toute concurrence. Midea, avec une très large gamme de petits et gros électroménagers, avec une garantie allant jusqu'à 2 ans, service après-vente fiable et assuré. Midea, le luxe, la technologie et l'innovation à un prix abordable. En vente dans tous les magasins Cosmos et les revendeurs. Midea, make yourself at home. Norman Life miaraka mias vavao be ewa midira amin'ny tontolo feno tombotsoa ifandraisana tsy tapaka amin'ny fianaka amin'ny san'la misy event promo smartphone cadeau bonus tombotsoa avy amin'ireo mpiara-miasa aminay fiofanana manokana sy ny sisa midira team ewa ao amin'ny dièse 111 étoile 2 étoile 1 dièse ewa tero amin'izay wa ino ma lesy an-tagnany lahy ty brox lesy ino brox lesy ino koa ma lesy zany poisson vaovao mampatanjaka
misy énergie drink de misy cola mety amindry sady mety amilay ino agnarany mahazonda mahazonda zay mila boisson mahazonda mahazonda zay mila boisson mahazonda mahazonda zay mila boisson mahazonda mahazonda amepanao broxa ihany. Salama tompoko tonga soe tamin'ny Pegasus e zahay a dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azy safidianana sy ny bibikely io a tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao coussin ao ana-canapé mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis mahasolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza mahatapy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandrina ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atitrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga avaraliana fa misy refzetiny. anoizantsika ny fampalalambavao amin'ity ala ity takina ny famohandro rehetra voasambotra noho ny fanoherana antetika asa basy toliara amin'izao fotoan'izao ny cellule de crise diova Madagasikara. Ireo olona voasambotra izay efa tafiakatra 2.10 ny ampy ireo olona miisa 9 voasambotra omaly ka isan'izany Eliara Bevahiny filoha nasionaly ny Antoko Otrikafo tsy ekena ihany koa ny fanaovana raha matahora ny mpanao gazety eo amin'ny mpanatanterahana ny asany ahoany fanazavana ka eto Andriatsilavy no mitaritra ny antsy Prianjay. Raha ny zavanisy nidina ifoto ny aino ny tarainan'ireo mponina ho benetsy ny mpanao gazety Antony efa iray volana mahery zay nitsoka ny anaty ala ny vatan-dehilahy ao an-tanàna no ny azalambo ataon'ireo voromahery sy ny mpitany filaminana tany am-piandohana niaraka tamin'ireo mpikambana sasany teo amin'ny ivon'ny cellule de crise toliara niaraka tamin'ny filohan'ny Otrikafo Eliara Bevahiny ireo mpanao gazety misy saroa ny mpanao gazety ny Kolo TV FM sy ny aino mandery tsy miankina iray niala ireo mpikambana eo anivon'ny cellule de crise izy ireo ka niazo ny atiala ifampiresaka tamin'ireo vatan-dehilahy mitsoka efa ho ray volana sy ny aino ireo renim-pianakaviana miatrika irerin'ny fiainana ao an-tanàna rehefa niverina nahita ireo mpikambana eo anivon'ny cellule de crise ny fampiresaka tamin'ny sefifokotany ary rehefa voadidiny ireo voromahery ny fiarany nanantona ireo mpanao gazety ka tsy afaka nakasary tsy afaka niditra ary voadidiny ireo voromahery ihany koa norahona ny voromahery fa afatotra izy ireo ho kapakapaina amin'ny famaky ary hovonoina saika nitatra ny toetra raha ka izay vao nirotsaka ntsehatra ireo mpitany filaminana izay efa nahita ny zavanitranga hatramin'ny voalohany nandritra izany efa nisy mpikambana tamin'ireo voromahery ihany koa ny antso mpitany filaminana avy any Toliara rehefa tonga ireo mpitany filaminana no afarana nitondra ireo mpanao gazety rola avy amin'ny Kolo TV FM sy ny radio televiziona tsy miankina Toliara niaraka tamin'ireo olona misa 9 nitafa tamin'ny sefifokotany niakatra tao Toliara nasaina ny vonoana ny sary sy ny video azo nandritra ny fidinana ifotony nataon'izy ireo rehefa tonga tao Toliara voatazona niaraka tamin'ireo olona misa 9 ny mpanao gazety ka tsy afaka nody raha tsy tamin'ny siviora alina rehefa natao ny fanadidina teny ifotony nanamafy ireo mponina fa mijaly ary sahirana izy ireo no ireo vatan-dehilahy mitsoka any anaty ala ireo tanàna itoy ananiketo tsy misy ologna eto loma iaby fa niagny rahay betibety tamin'ny roa herignandro igny zay la nigadragadra navaka rahay fanao fa ilaza ao zokoko amin'ny anadahiko amin'ny renilahiko reo nilay lamboatra ananik'izao mbo tsy mimpoly eto ndagnanakay ananik'izao tsy hainay gny misy azy tseriky manao an'io rahay fa mavaka fa amin'ny rahanay tsy amianay rahay tsy nangalatsy rahay tsy namon'olo ro hanava fampijalianay manao antoy ka miroromba amontogny avao tsy misy mahita tragno raha raiky tsy misy mahita baibony raha raiky ampijale manao an'io avao gn'ainay fa olo tsy mahay vazaha ka ampagniagny maramila reo ampagniagny zandarima reo tseriky amin'izay rahay tseriky rahay fe tsy mavaka amin'ny rahay mikasiky mazoto amin'ny tanindrazanay
ho rava faravany bazy toliara rahay tsy agnenky an'io velively amy mikasiky bazy io fa reo mahay vazaha fa ampagniagny vazaha rahay naniky zao lomay mikafikafotsy tsy torohany agnay fa rozy vazaha ro torohany agnay fa rahay ho ravata ny razanay toy ka tsy amiagna anay zay za ro anamborasitsamboranay rahay tsy magnenky la tampahy toy ka la aria fa tsy magnenky nanamafy ihany koa ireo ray mpianakaviana izay nitsokany anaty ala fa mijaly no ny fanenjehana sy ny fisamborana miatra amin'izy ireo mampamintra-panontaniana ho izy ireo hatrany ny antom-pijoroany ilay fikambanana voromahery izay najoro ny mpitondra fanjakana ao an-toerany najoro hagnino moa fikambana eo zao fikambana voromahery zao la niarahan'ireo mpitondra iabiaby atoliara eto fa ndaotsika hamoro an'itoy fikambana toy soa hagnihagnatsika nireo fikambana mazoto rao mba hiegny agny reo zay va gny hampijano anay ndra nataonareo regny tsy hampijano anao zay regny tsy hieritseritsy fa hoe lafa reto ro hiagnitsika sanandro hiegny hijano sagnatria zahay fa natokan-dragnahary napetrany amy tany toeto hiaro an'izao raha iabiaby zao tsy rahay ro mahery fa andragnahary magnome hery anay gny raza amin'gny matoe gny konko amin'gny ala toetoy gny biby gny voro samy karazany etoy ireo ro magnome hery anay ka afahanay manao an'izao aly zao ato rahay nany zao vonoen'gny moky igny agnaty ala ato saky hariva nintsy lafa tsy hay volagny ka tsy raha magnahy ndra maty nintsy rahay maty moky maty mosary satria fitiavanay nytoy tanindrazanay toy io ka raha fitiavanay tanindrazanay toy zao ndra la ino kidona na ino kiantra raha efa voneny nintsy ty ato tsy maty io tsy raha fahengana egny agnaty ala ato fa angao rahay halany vazaha reo agnala ato fa la ohatsika hoe raha efa agnala toy toy ndraiky koa mboko tobasy amin'ny alanay toy ato toy oho raha olo fa olanilitsy avao hamaly tsy raha enga fa hamaly satria rahay tsy olo manabasy fa hangalatsy sonia kely rahay tra tsy tifitsy agny moa oho fakany monjajony ani fa nisy avao gn'aly tanindraza ina nikagny regny tavela ro monjajony zao mba nitratsitratsitegna tantarany tetoy fa ankoatsin'izay ny maty moa tsy hainay ka raha zay tsy hoe gny monjajony igny no anaranay fa fiarovanay taninay toy koa iato tsy enkehinay gny hamilian'igny olo raiky any taninay toy ato renay aby anio hitanay bornazy napetrapetraky ao reo hala bornazy io apetraky hondy taninay toy hondy olo 5 avao gny tompony olona misa enina eliara-be vahiny sy ireo olona 5 hafa ao anatin'ny cellule de crise diovy madagasikara ao toliara no nalaina mbava ny tao toliara omaly niakatra fampanoavana ny maraina teo raha ny loharanombavao azo fampiadinany samy mpiaramonina ny fananganana io voromahery io hoy ny eo anivon'ny cellule de crise diovy madagasikara eto Antananarivo raha nanao faramarana mitaky ny amoahana ireo olona voasambotra mikasika ity raharaha bazy toliara ity ny tolakandro teo ary ny loza dia ny samy sivily no ampifandrafina ifandona fananganana milisy antsoina hoe voromahery any amin'ireo commune voakasika aiza ny fanajan'ny filoham-pirenena ny 570 lalam-panorenana milaza fa izy no garant de l'unité nationale ampitsahivina azy fa ny tenany no chef suprême des forces armées ary everina izany fa izy no manome baiko ireo erim-pamoretana manosika ny samy sivily ifandona izahay ato amin'ny cellule de crise diovy i Madagasikara dia tsy hitsahatra foana ilaza fa lavinay marindrano ireo tetikasa bazy toliara io satria fandringanana tsotro zao ireo mpiray-tanindrazana any atsimo manontolo noho ny fitiavan'olombitsy migalabina amin'ny arena miopapana manko no antony ikriana biby manery anerena ny fanatanterahana izany mampirisika ireo namana mpitolona any atsimo izahay hanohy ny tolona ary tsy anaiky lembenana hatramin'ny farany tsahivina hatrany olona misa 110 zao ny voasambotra mikasika ity raharaha bazy toliara ity ireo olona misa 9 voasambotra omaly miampy ireo olona misa 5 izay efa nanaovany firaisamon'ny pirenena antsoavo ny amoahana azy ireo tsahivina ihany koa fa ireo solotena mpanjakana sasany ao tolary no nanangana ilay vondron'olona antsoina hoe voromahery ao ankily malinika izay voalaza fa ametraka filaminana miaraka amin'ny mpitany filaminana tena izay filaminana izay ve araka izany no katsahina raha ny zava-mitranga omaly no jerena to lasa fikambanana natao amorotra ny mpiarabelona izay tsy mitovy fomba fijery amin'izy ireo sy miaro hatramin'ny farany ny tanindrazany aina mafy raha ireny tranga ireny ny sy ny fifandonana eo amin'ny samby mpiarabelona ankilan'izay maro ireo naneo ny heviny mikasika ny antson'izay niatra tamin'ireo mpanao gazety ary manameloka ihany koa ny zava-nitranga tamin'izy ireo avelao hiasa malalaka ny mpanao gazety
hoy ny eo anivony OGM izay sady nanamafy fa manameloka nitrangana herisetra atao amina mpanao gazety eo ampanatanterahana ny asany no amafisiny OGM fa na inona tondrozotra ny fanoratany orinasa gazety asany mampisitraka ny zo fototry ny olom-pirenena azo vaovao marina ny mpanao gazety ary manana zo malalaka anara-baovao amin'ireo tranga ilainy vahoaka andrasana ny mety hotoyny lafomba voafa fototra mampahantra ny firenena maro anatin'ny SADC ny tsy fahaizana mitantana ny rano hony teo anivony Watered Androany ao amin'ny Madagasikara manokana ny 200 ny teti-bola-panjakana ihany no atoka mpitondra amin'ny fanapariahana rano fisotro madio raha tokony ho avy 10 eny amalina ny filana andrasana eo anatrian'izay ny vahaolana iray sambikambana eo anivon'ny SADC amin'izao fivoriana ho tanterahana eto Madagasikara zao onona saina no mitatra ny antsipirian'izay atao anatin'ny faritry ny SADC izay misy any Madagasikara no ahitana tahambany indrindra amin'ny tsy fisitrahany vahoaka rano fisotro madio sy fidiovana izay manodidina ny 5.3 isan-jato raha mananika ny 7.9 isan-jato zany ho an'ny vondrona Eropeana sy ny any Amerika. Antony zany ny tsy fametrahan'ny mpitondra atao anatin'ny SADC olo arahm-pahamehana ny politika ny rano. Ho an'ny Madagasikara manodidina ny 200 amin'ny teti-bola-panjakana ihany izay vola tokana amin'ny fitantanana sy ny fampisitrahana rano fisotro madio izay. Ny rano sy ny fahaiza mitantana izany izay antoky ny fampandrosoana ary ankina ny sehatra maro raha tsy akka fa tsy ny fahasalamana fambolena sy ny fiompiana ny angovo. Arak'izany anatin'izao fivoriana ny tapon'ny 570 ny SADC tanterahana eto Madagasikara izao manao atsitsika ary mitaky vokatra azo tsapahitanana avy amin'ireo firenena mandray anjara amin'izany ireo ONG sy firaisamonim-pirenena. Ho an'ny Madagasikara manokana kely ny teti-bola fa sakana amin'ny fampisitrahana rano fisotro madio sy fidiovana ho an'ny vahoaka ihany koa ny olany herinaratra. Misy lafin-javatra be da be voakasika ao anatin'io. Mikasika voalohany aloha ny hoentomanana ahafahana manangana fotodrafitrasa ahafahana misitraka ireo potentiel ireo herinaratra tsy voatrandraka ireo zany dia nipetsehatra rehetra voakasika ao anatin'izay. Eo ihany koa ny politika eo amin'ny lafiny régional zany zao misy atsika fa eto amin'ny politika eto amin'ny firenena koa mbola azo atsaraina hatrany ahafahana manatratra an'izay. Ny andrasana eo anatin'ity fionana amin'ireo mpandraraha amin'ny indostria ity dia ny hoe ny ahafahan'izy ireo aloha tena manampy an'izareo ho anaraka atsakany sy andavany izay lalàna efa misy mikasika ny fitantanana ny rano ny fikajiana ny rano ary ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro. Dia eo ihany koa ny fampidirana ao anatin'ny politika ampitantanana ny orinasa tsirairay izay ady amin'ny toetrandro izay sy izay fahaizana mikady sy mitantana ny rano izay. Olana iraisan'ireo firenena atao amin'ny SADC ny tsy fahaizana mitrandraka ireo arenanana no ohatra ny fanazavana. Ohatra amin'izany manodidina ny 3.5 tapitrisa hektara ny tany atao anatin'ny SADC ihany no voavoly sy mahazo rano raha ny amin'ny 50 tapitrisa hektara ny tany tokony hotrandrahana hitondra makany amin'ny fampandrosoana. Tsy mivadika ho arena ireo velarany tany ireo raha tsy voatrandraka araka ny tokony ho izy ka ilana fahavononana ara-politika an'ireo mpitantana ny firosoana amin'izany. L'accès à l'eau potable passe d'abord déjà par ny fisitrahana rano fisotro madio dia miainga amin'ny politika pampandrosoana fa ny tena zava-dehibe dia ny politika ampiarina ahafahana mandritra sy mifehy ny fisitrahana rano fisotro madio sy fanadiovana. Ny fandrindrana izany dia hiarahana ireo mpisehatra rehetra voakasika ary mitaky andraikitra goavana izany. Misy ny fanaraha-maso atao ireo izay tompony andraikitra anatin'izay fanaraha-maso izay tokony hanana fahefanana sazy ireo izay tsy manaja ny lamina sy ny fifanarahana. Arak'izany mila fahavononana politika mazava ny firosoana amin'ny OPECAD io ary manana toerana ny avy amin'ny tsy miankina ao anatin'izay sehatry ny rano fidiovana sy fanadiovana izay. L'accès du secteur privé dans le marché de l'eau et de l'assainissement. Manaitra ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana anatrika ity feonam-ben'ny SADC ity arak'izany ireo fikambanana tsy miankina sy firaisamonim-pirenena hitondra vokatra azo tsapahitanana momba izay fampisitrahana rano ny mponina izay aorian'ny fivoriana. Ho an'ny Madagasikara mbola lavitra izay ezaka izay araka ny taremarika ny 5.7 isan-jato ny mponina no tsy misitraka rano raha tsy mandany fotoana 30 minitra farafahakeliny andehanana tongotra sy ilarana.
Iazo ny Toamasina vetivety sika tsy mbola nandrenesa mbaovao ny mahakasika ireo mpanjony telahy tsy hita nanomboka ny valo jolay lasa teo rehefa nanjono tsy lavitra ny sisin-dranomasina atsimo ny tanàna ny Toamasina. Manao antsoavo amin'ireo mponina manamorona morontsiraka atsinanana manontolo arak'izany ny fianakavian'izy ireo amin'ny fanomezam-baovao mikasika ny tsy fahitana azy dilazay Erinora Zafimanana kolo Toamasina. Tokony ho tamin'ny 9 ora maraina ny talata fahavalo ny volana jolay lasa teo no ny andrika izy telo mirahalahy mianaka ireto Iravelo Manantso Dauphin 1 taona, Itolo Janahary Gilbert 7 taona ary Todsono Menjanahary Thierry 4 taona. Andeha anarato tsy lavitra ny sisin-dranomasina eo amin'ny tapany atsimo ny tanàna ny Toamasina ny fikasan'izy telo lahy ireto ka tsy mbola tafaverina hatramin'ny androany. Tsara ng'andro fa efa tonga tan-dranomasina amin'ny tolakandro n'igny zareo hono zay vao ratsy ng'andro satria gn'antony nisy mpiara-pagnarato amin'ny zareo ihany nilaza ny fahatongavany nilaza ny hitan'ny zareo tegny. Ie, dia niantsony zareo andao hiakatra dia niteny le zareo andraso aloha hiakatra rato dia le namana moa fanody zany zareo tsy tonga jusqu'à zao. Andeha agnarato aty atsimotsimo eo fotsiny amin'ny dinateky eo tena nahitan'le namany zareo an'zareo. Dia izay mahatonga anay miantso sy mitaraigna aminareo indrindra fa izay magnodidina ny moron-dranomasina ka mahita na sagnatria efa maty aza tompoko dia omenay contact nareo iantsonanay fa zay tsy abigadra an'izay nandevina anazy fa isorana aza raha ohatra ka maty sagnatria maty fa kosa velogna dia antso ihany izahay avany fa ho tonga izahay akanazy dia misaotra nareo dia nimeloa. Efa nampiasaina avokoa ny fomba rehetra izay azo natao ho fialana nenina fa tsy mbola nahitambokatra. Mivezivezy manaraka ny sisin-dranomasina ireto fianakaviana ireto mitady ny vaovao makasika ny avan'izy ireo. Hatreto aloha dia efa nampandrea ny manam-pahefana isa-tsokajiny zahay amin'ny tsy fahitenan'izy ireo efa nisy fandraisana andraikitra nataon'izy ireo. Efa misy koa ny nataon'ny fianakaviana nijery ny nampiasa sambo nijery ny ilozoprune nijery ny renosy manakaikaiky ny tamatavy tao no sabla no somborona ary nampilaza nireo olona amin'ny sisin-dranomasina ny avy avaratra zany na avy atsimo. Dia hatreto aloha zany dia mbola tsy nahitana indisy mihitsy na hoe zavatra nihempo na hoe lakana simba na hoe gilet zareo na fitaovana makasika an'zareo mba hita ka zay no anaovanay antsovonjy atsika rehetra so mare vaovao mba ampilazanay fianakaviana. Ny fitaovana noentin' zareo samy mitondra gilet izy telo lahy dia nitondra five dia nitondra moteur moa zany satria lakana moteur le izy dia nitondra ihany koa zavatra misy sakafo sy arato nitondra sakafo prévu andro ray satria zareo tokony hiverina andro niny ihany. Toa efa nanalokaloka ny Tolo Janahary Gilbert izao tranga izao raha ny fitantarany ny vady andefimandriny. Mbola niara-nankalaza ny tsingeritaona fa 4 ny naterahany niaraka tamin'ny vady aman-janany Tolo Janahary Gilbert iray andro mialohany nandehanany tany an-dranomasina. Ohatrany hoe nanao velomanay mianaka izy satria ty zanakanay roa zany zanakanay fa ty farany dia niteny izy hoe amonako oziny za oziny androany satria mba nilamina anniversaire ko tamin'ity dia namonako me zany zay dia mba niaraka ny sakafo zay telo mianaka karaha hoe nanao veloma zany zay amin'le anniversaire n'iny zany hoe iandaontsika ihinanako nefa zany izy tsisy vola fa hoe ohatrany hoe niinsisteny foana na izy aza niteny tamina hoe mividana limonade mama oziny dia iaraka ifandomberatsika zany nataon'le ramseko. Hatreo amin'ny tanàna nantaratasy tapany avaratra no tonga nireto fianakaviana ireto andian-tongotra ary tonga hatreny tampolo tapany atsimo. Tsy kivy fa mbola manantena ny ahita vaovao tsara makasika n'izy telo mirahalahy mianaka ireto ny fianakaviana. Entanina trany arak'izany ny fanomezam-baovao avy amin'ny rehetra manam-baovao anatin'izay anampiana ny fianakaviana izy telo lahy ireo ao anatin'izay raharaha zay. Fa nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny foarabe fampivoarana andian'ny faharoa etsy amin'ny kianja Bariamamasina izay karakarain'ny fiangonana advantista trano hoe vahamisehatra amin'ny fambolena njondro ny tontolo iainana ary ny teknôlôjia miisa 900 no mampiranty vokatra eny an-toerana ny foarabe izay hifarana ny 3 aogositra ary mpitsidika mandidina ny arivo no andrasana hoy ny mpikarakara eo anatrian'izay Gabain Loa.
ho tonga ny fanjakana hoe ty atany tahaka ny any an-danitra ankehitriny ray malalo dia miatrika an'izao etsika foarabe ny fampivoarana zao izahay vavaka fangataham-pitahina no nanokafana ny foarabe fampivoarana andiany faharoa karakarainy ny fitantana ampiainan'ny kristianina eo anivon'ny fiangonana adventiste mitandrina ny andro fafito izay tanterahana eny amin'ny kanja bare mahamasina manomboka androany tanjona amin'ny tietsika ity ny ampivoarana ny fiainan'ireo mpandrahara sy ihany koa fampandraisana anjara amin'ny fampivoarana sy fampandrosoana ny firenena ataon'ny kristianina varitra sy fampiratiana an'ireo vokatra avy amin'ny seha-piharena samihafa no hita eny an-toerana izay ahitana tranoheva enina amby zato isan'izany ny vokatra avy amin'ny fambolena jony teknôlôjia moderna tontolo iainana sy ny sisa itya dia mikendry ho amin'ny famoronana asa satria misy olona betsaka ato manana orinasa dia mifampiresaka eto misy olona eto mahita asa izy eto ihany koa ianao mahita hoe inona ny azoko atao eto ihany koa ianao raha manana asa indray ny olona raha mpivarotra kanefa tsy misy mpanjifa dia zava-poana ihany zany ka ny asa koa zany misy karazana orinasa maro ato mandray anjara atao anatin'izao foarabe fampivoarana izao dia mivoatra amin'ny lafiny rehetra zany hoe raha fitinina ny fampivoarana ny tontolo iainana fampivoarana fiarahamonina fampivoarana ny fandrarana zay vao misy ny développement na ny fampivoarana ka mikendry an'izay tanjona lehibe anankitelo zay zany mba tena isy ilay fivoarana maharitra sy fivoarana ihany koa miroso mandrakariva ny fiangonana misokatra ho an'olona rehetra ity foarabe ity hatramin'ny fahatelo ny volana aogositra ho avy izao ary manodidina ny arivo ireo mpitsidika andrasana amin'izany hoy ny mpikarakara orinasa maro no mifanohina sy miara mifarimbona amin'izao etsika izao ka anisan'izany ny eno manjery Cultive FM maresaka iraisam-pirenena vetivety nahazo fanairana isina tsunami avokoa androany ireo nosy firenena maromaro amin'ny ranomasimbe pasifika noho ny fisian'ilay horohorontany amin'anana magnitude 8,5 tany amin'ny péninsule russe voakasiky zany Japon, Chine, Philippines sy ireo firenena maro ao Azia atsinanana i Peroa, Chili, Mexique, Colombie sy États-Unis ihany koa any Amerika nandray fepetra amin'ny fanalan'ireo olona mipetraka manamorona ny ranomasina hiakatra toerana avo araka zany isan'ny pirenena manoloana ny fiandrasan'ireo onja mahery izay ampiakatra ny ranomasina na izany aza efa nisy toerana nahitana fiakaran'ny rano tamin'ny firenena sasany dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao any androany naiza misy anao ankasitrako hatrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany manam-pitafa ho amin'ny raha mpitsony ary tomboky lasy tombo vaveloma tompoko Prox nous a présenté Ni Vava. Salama tompoko. Tonga soa tamin'ny Pegasus Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza. Voanja fiafy. Nous a présenté Ni Vava. Un vrai pro, c'est quelqu'un qui change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Nous a présenté Ni Vava. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.